Rehefa atao anatin'ny disadisa nandritra ny taona maromaro kosa ny taranja atotondry teto Madagasikara ka nahatonga nisy azy avy any amin'ny fédération iraisam-pirenena dia nahazo filohan'ny fédération na nahazo fédération vaovao mihitsy moa zany ity taranja ity na dia tao anatin'ny savorivory kely ihany ary dia tanteraka soamantsara ho maly tokoa izay fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ity fédération ity. Ligue Patra Misavaly tamin'ireo 2010 misy no nametraka ny fitokisany tamin'ny Herimamy Rabarso nandritra ny fifidianana izay tantana indreny fédération malagasy ny taranja atotondry natao ny asabotsy maraina teo tetsa mila mpanifana tanjahantena Mahamasina. Kandida roa no nifanina tamin'izany dia Izafison Parfait sy Simon Rajosva. Izy indray araka izany no hitantana ity fédération ity taorian'ny disadisa nisy hitina andritra ny taona vitsivitsy ka nanomezan'ny fédération iraisam-pirenena sazy. Marina fifantanan'ny toeran'ny filoha lefitry ny FMBO Herimamy Rabarso nandritra ny fitantanan'ny tompokla Arbel Marcelin dia tanjony ankoho indray ny amerenana lazan'ny ady totondro malagasy ary amafany lazarazy ny aneviny fédération iraisam-pirenena. Marina fa kandida enina nametraka ny taratasy pirsa novidina ka izy telo ireto no neken'ny fédération iraisam-pirenena ny AIBA ny firotsahany. Efa tamin'ny minitra farany mihitsy moa voaraikitra ny fifidianana ity satria dia nanda tsitra tamin'ny efitra ny fifidianana ireo rigy 120 no ny filazan'izy ireo ny tsy fahazony tampikarana tokony ho azony sy ny fahatsapany fa natao kilabao izy ireo. Lamanefo izany rehefa nisy ny fampiresana tamin'izy ireo sy ny comité ad hoc raha sanatria tokoa mantsy ka tsy vita teo fifidianana iny dia niditra ho 7 taona indray isazy nahazo ny atotondro malagasy. Pampamarana lalona dia nisaotra ireo filohan'ny ligue sy ny tontolo ny atotondro malagasy ny filohan'ny comité ad hoc no ny fandeferana izy ka dia nametrahana izy ireo ny fitiavana ity taranja ity.